Miarahaba tsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy anjaka sy anapaka ao anivon'ny fiainantsika tsirairay. Amen. Ampitiavana lehibe indray no itongavana isireto rahavavy reto hitondra ny fizarana fahatelo tamin'ilay fanontaniana manao hoe inona no atao hoe fahotana. Izy ity zany ny fizarana fahatelo izay hoentina hampanetretena indray amin'izao fotoana izao. Fa tsara aloha mampatsiahy antsika rehetra fa ho anao indrindrindrindra ho an'izay voasambany nandrety io fizarana ato ity dia misy fizarana ihany koa izay atao any anatin'ny YouTube any sy ato amin'ity page ny Facebook aty dia raha mety ianao dia afaka abonenao ilay page mba hahafahanao mandray notification rehefa misy ny fizarana izay hoentin'ny mpikambana izany. Zay no ela fa andeha ametraka ny fizarana fahatelo sika fa raha mety aloha ianao dia andao aloha tsika hivavaka fa ilayntsika foana mametraka an' Jesosy eo anolohan'ny zavatra rehetra izay ho ataontsika ndao ariary hivavaka. Haleloia, ray masina tsara indrindra rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao misaotra anao mandrakariva zay tompo fa nomenao anay hatrany ny tombontona tombom-pahafahana ahafahanay maneho fifampizarana mitondra anjara birika ho amin'ny olona rehetra izay omenao fahafahana hanongilatsofina hiaino an'izay fifampizarana hoentina eto. Misaotra tompo fa mbola tombony ho an'ny velonaina no mifakandreto izao ary izany indrindra no anehoana izao ampitiavana sy ampanetretena hanatanteranay ny iraka izay ampanaovinao ka makasitraka sady fanay masina ny tsy amialanao anay irereto fa hanampianao anay indray fa indrindrindrindra hanatanteranao ny asanao any amin'ny sofin'ny olona rehetra izay mandeha amin'izao fotoana izao mba samy nompian'ny mpakatoto koa ny olona rehetra. Misaotra tompo ary ho atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy izao fanontaniana ho apetraka izao. Misaotra tompo. Haleluia. Amen. Amen. Fanontaniana efa nandeha fa mbola verina zany le izy sao dia mbola misy isika atao anatin'izao atao anivon'izao fikambanana izao na hoe atao anatin'ity pejy ity ny handre ny hamaly zavady ny hamaly ny fanontaniana izay efa nandeha dia ny hoe inona no atao hoe fahotana. Inona no atao hoe fahotana. Dia izay averiko foana ilay teniko tany alohaloha tany hoe tsotra be ho izy zany fahotana ve dia sakotsy milala fahotana dia ohatr'izao. Eny ndao mesika ny rahavavy ho voaboasany amintsika ina ary zany endrika ny hoe fahotana zany eny amin'ny fiainan'ny kristianina andao ary raisitsika ampitiavana ny rahavavy izay efa tena vonona izy andeha hitondra ny valiny amintsika rehetra andao ary. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry rahavavy sy ramandahy malala ao amin'ny tompo dia tsy mitsahatra manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ray ao aminao sy ny ankohonanao. Ny tenako moa dia nametrahana fanontaniana hoe inona atao hoe fahotana dia tonga eto zany amin'izao fotoana izao hitondra izay valiteny izay. Ity moa zany dia ao amin'ny ara-panafoana hitondrantsika anazy ka tsy hoe fahaizako na fahalalako fotsiny no hitondrako an'ity fa tena hoe nangataka ny tahadalàn'ny fanahy masina mba hanoro ahy satria na izaho izay miteny izao ary dia tena hoe mbola zaza vao tena hoe efa ela zany no nandalinako finoana efa ela no niainako ka anatin'ny atao hoe fivavahana fa raisiko hoe tena mbola zaza vao zany eo amin'ny tena hoe fandalinana sy fanarahana ny tena hoe fiainana ara-panamarina satria tena voaingana mbola tsy ampy 5 taona akory angamban'izay no tena hoe nandraisako sy nanekeko an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako. Dia tao anatin'izay zany tena natsapako an'izany atao hoe inona atao hoe fahotana. Ka amiko zany ny atao hoe fahotana dia araka ny voasoratra any amin'ny Genesis any amin'ny Genesis zaditiko izay dia hoe
ny namitany ny menarana ny bibilava any Eva. Teo zany niteraka ny fahotana voalohany. Io ilay ataontsika hoe fahotana tamin'ny fototra. Dia isika taranaka ty aoriana zany dia nateraka anota daholo, ka na iza zany dia nasaza voateraka arany dia efa manana fahotana daholo. Dia izay zany aloha ilay hoe fahotana voalohany tamin'ny fototra, tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. Zany hoe nisaraka tamin'Andriamanitra, zany hoe tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra zany, nisaraka tamin'ny fihevitr'Andriamanitra zany, ny fihevitr'olombelona. Dia izay dia atao hoe fahotana, tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mandany tenin'Andriamanitra, manohatra ny tenin'Andriamanitra, manohatra ny afatr'Andriamanitra, satria Andriamanitra mihitsy no efa niteny tamin'izy ireo hoe aza hohanina ny voankazo iray eo afovoan'ny sa, nefa dia nohanin'izy ireo dia izay zany dia midika hoe tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, tsy fiainona ny tenin'Andriamanitra, tsy firarahiana ny tenin'Andriamanitra, fa noerana kitsy rano fotsiny tsotra izao satria ny devolo no ninon'izy ireo teny fa tsy Andriamanitra. Dia izay zany dia teo niteraka ny fahotana izay efa nitenen'Andriamanitra hoe izay nanosonan'Andriamanitra antsika moa zany hoe ho voaozina ianao sy ny taranaka ao izy, ka itsika ilay taranaka voaozina. Dia tsika zany dia mpanota avokoa, na inona zany ataontsika, na dia miezaka mafy tahaka n'inona ary tsika tsy afaka miala amin'izay natao hoe fahotana zany tsika fa dia manota daholo. Dia taorianany indray zany tonga indray zanak'Israely, teraka indray zanak'Israely dia namoaka ny didy sy ny lalàna indray Andriamanitra. Maro be ireo didy napetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, hoe tsy azo dikaina ireo, fa ny tena nanan-danja izay voasoratra tao amin'ny ilay boky Tora izay nataony ilay boky nataony Mosesy moa zany dia voasoratra ao ny didy folo. Dia voalaza zany tamin'izay fotoana izay koa fa hoe izay mandika ny didy folo sy izay mandika ireo didy maro be izay napetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia efa fahotana koa izany. Dia tena hoe izay rehetra tsy manaraka an'ireo didy ireo zany tamin'izany fotoana dia vonoina ho faty dia izay teo zany dia efa hoe tamin'ny andro Adamasiva zany dia maty ara-panahy ny olona, tena hoe maty. Fa teo amin'ny zanak'Israely indray dia hoe novonoina, tena hoe novonoina ho faty izay nanota zany, izay nanao fahotana. Taty aoriana amin'izay zany rehefa tonga i Jesosy Kristy dia teo indray dia niova indray natao hoe endrika ny fahotana indray izay rehetra. Mbola mipetraka foana zany ny fahotana tamin'ny nataony Adama sy Eva dia mbola mipetraka foana satria voaozina ianao sy ny taranaka ao. Ny taranaka Adama sy Eva zany tsika etra zany dia efa voaozina daholo hoe manao fahotana daholo. Dia teo koa ny zanak'Israely mbola mipetraka foana ny didy sy ny lalàna, tsy tonga handrava ny lalàna ozy izy Jesosy fa hanatanteraka. Zany hoe izy zany tonga nanasatrika teo ambany lalàna dia nefany mbola mipetraka ihany ilay hoe tsy fanarahana ny didy folo dia fahotana, satria fa mbola vao maika ny hamafy kokoa raha, satria izy dia niteny hoe na dia mijery sy maniry vehivavy amin'ny masonao fotsiny ary ianao dia efa fahotana izay. Ka izay ilay hibebahantsika foana hoe ny fijerintsika koa ny indray misy zavatra kely anankiray tsy araka ny sitrapontsika dia tsy maintsy manova, ohatra hoe manova fijerintsika mijery amin'iny olona iny tsy haiko sa mahazo saratsiana izay zavatra izay angambany hoe ohatrany ahoana izay fomba fijery ratsy dia efa fahotana izay. Na manao teny mandratra ny namantsika raha isika dia efa fahotana izay ozy izy Jesosy. Ka izay zany ilay fahotana, izay zany no azoko amaritana fahotana hoe tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, tsy fanarahana ilay didy aman-dalàna, satria maro be ireo didy izay mbola sy lalàna izay mbola tokony ho arahintsika. Tsy foana ny lalàna ozy izy Jesosy, nefany
efa tonga izy tamin'ny fotoana ny didy sy lalàna mantsiny dia ny zanak'ondry zany nalatsa-dra ho famelan-keloka fanadiovana anao fa rehefa tonga kosa Jesosy mbola mipetraka foana zany hoe didy sy lalàna reo nefany vao maika zany hoe ny hatramin'ny kely sy bitika indrindra zany rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fijerintsika olombelona mantsy hafa dia fijerin'Andriamanitra hafa dia ninona fahotana ataontsika zany mety mbola hoe mahay mifamely isika zany araka ny lalàna ety ambony tany fa eo anatren'Andriamanitra mbola manana ny fitsarany koa Andriamanitra ka na zavatra tsy eritreretin'ny saintsika arana dia efa mety fahotana koa eo anatren'Andriamanitra dia izany rehetra nefany dia efa tonga Jesosy nandatsaka ny ainy nandatsaka ny rany amin'ny fony ainy ho fanafodana antsika dia izay zany no azoko maritina atao hoe fahotana dia mankasitraka feno ny tompona andraikitra na mimetraka ny fanontaniana dia miala tsiny raha ohatra ka hoe somary taraikiraiky foana mian'ilay valiteny satria izay hoa mbola nangataka ny taritalany fanahy masina foana satria tsy amin'ny heriko na amin'ny fahaizako nonaovako izao fa mbola mihery fanahy masina trano no mamety olo-tsainana dia isaorako ny fanahy masina izany dia isaorako an'i Jesosy Kristy zokontsika dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany amen. Soatsika rehetra na haratra amin'ny farany. Amen, halleluja. Ia, makasitraka anao rahavavy tsisy tsiny fa tonga rahampitoana ka ia avy dia voaraiko tsara ny fizarananao ary afaka tonga dia miala mandreny valiny ny olona rehetra. Ia dia misaotra azysika nitona izay valiny fanontaniana izay efa hitantsika moa fa efa nandeha tany amin'ny fizarana faharonga manizay ilay fanontaniana ilay voalohany sa faharoa tsy tadidiko tsony amin'ilay hoe momba ny atamaseva sy natany ny antohan'ilay fahotana dia hitantsika fa misy foana ihany tany amin'ny voalohany tany kely izy tena hoe ilay tsy fankatoavantsika zany dia efa tena hoe mitarika any amin'ny fahafatesana satria izay ihany ny antony tongavan'ilay fahotana dia ny tsy fankatoavana. Ia, ndao ary omentsika ny rahavavy ihany koa izay efa vonona ihany koa hitondra ny valiny fanontaniana dia omentsika azy indray ara ny fitenenana mba handraisany anjara ny valiny avy any aminy. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry rahavavy sy anadahy rehetra. Dia mba hamaly fanontaniana aho izay napetraky ny mpanompon'Andriamanitra hoe ino natao hoe fahotana. Kanefa mialohan'izany dia amin'ny anaran'i Jesosy moa no amaliako izany fanontaniana izany mba ho fandraisana anjara. Ino no atao hoe fahotana? Ny atao hoe fahotana dia tsy fankatoavana na tsy fahatanterahana ny didy anankiray. Ary Andriamanitra koa nametraky didy ho antsika zanak'olombelona mba ho ankatoavintsika. Ka rehefa tsika tsy mankatona, tsy manatanteraka zany didy zany dia fahotana ho antsika. Ary misy koa ny firenena anankiray na koa orinasa anankiray zay tsy maintsy misy ny lalàna mipetraka ao ary tsy maintsy misy koa didy mipetraka ao. Ka rehefa tsy mankatoa an'izany ianao dia fahotana ho anao ary ny tsy fankatoavana ary ny tsy fantanterana zany didy zany dia mahatonga fisarahana ary mahatonga fahasimbanana ny asanao. Ary hoy Andriamanitra amintsika hoe ny fahotanareo no hevitsy mampisaraka anareo amiko. Marina zany fa ny fahotana dia tsy fankatoavana, tsy fahatanterahana. Dia misy olona roa mpivady izy ao amin'ny tokantrano ao tsy maintsy misy ny lalàna mipetraka ao. Na ny ray aman-dreninao zany tsy maintsy ny ray aman-dreny tsy maintsy manome lalàna ho anao izy didy hoe ty asa tokony ataonao, ty aza atao. Ka rehefa tsy ataonao iny dia tezy ny ray aman-dreninao. Tahaka izany koa ny olom-pivady. Raha misy anankiroa amizy mivady tsy manao na tsy mankatoa izany lalàna zany dia mahatonga fisarana ho an'izy roa mivady zany. Dia tahaka izany koa Andriamanitra rehefa tsika tsy mankatoa na tsy manatanteraka ny didy izay napetraky n'Andriamanitra dia mahatonga fisarana amin'Andriamanitra zany ary fahotana ny tsy fankatoavana. Ary indraindray koa tsika olombelona hoe miteny misy ny ota kely ary misy ny ota lehibe. Tsy marina zany fa ny ota dia ota iray ihany. Fa hoe ny atao ota kely hoe tsika olombelona hoe mangalatra
zavatra kely ianao dia tsy maninona fa hoe ny mangalatra volabe ihany ro fahotana. Tsy azany fa tsy marina fa ny ota dia iray ihany. Mangalatra volabe ianao fa fahotana ho anao, mangalatra vola kely ianao fa fahotana ho anao, na mangalatra hany sotsoray ihany ianao fa fahotana ho anao zany, na ny eritseritrinao koa zany tsy tsara fa fahotana ho anao, na ny fisikinanao koa tsy tsara tsy mifanaraka amin'izany didin'Andriamanitra zany fa fahotana ho anao zany, na ny fijerinao io koa tsy tsara fa fahotana ho anao zany. Ka tsy misy ny hoe ota kely na ota lehibe fa ny ota dia iray ihany. Na manao zavatra kely ianao na manao zavatra lehibe dia fahotana ho anao zany. Fa tsaroa fa Andriamanitra mitsara antsika ary laha antsika tsy mankatoy izany didin'Andriamanitra zany mahatonga fisarahantsika amin'Andriamanitra. Dia indray andro manisy lehilahy nifankahita tamin'i Jesosy dia niteny izy hoe raha eo ino mba tokony ataoko mba azahoako ny fanjakan'Andriamanitra. Dia niteny Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray hoe manajany ray sy ny reninao, aza mangalatra, aza mamono olona, aza mandainga. Dia niteny ilay lehilahy hoe efa nataoko aby izany zavatra rehetra izany. Dia niteny indray Jesosy hoe diso zavatra ray loha ianao, amidio ny fanananao ka zarao amin'ny malahelo. Hitantsika amin'izany fa izany lehilahy izany efa nanao zavatra marina izy, efa nataony aby izany didin'Andriamanitra zao kanefa izy diso zavatra ray ihany izy dia tsy mahazo fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany tsika mety misy zavatra ataontsika zay tsy mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Mety eritseritrinao zany, na ianao miantsa olona, na ianao mivavaka ty fivavahana, na ianao mivavaka maray sy hariva, na ianao manao ny marina, na ianao zany hoe miantsa olona ary laha tena hitan'olona zany hoe ny fahamarinanao kanefa ny ao aneritseritrinao ane mety tsy ho hitan'olo fa Andriamanitra ihany mahitaka an'izany. Ka raha vo ny eritseritrinao ratsy dia fahotana ho anao zany, tsy fahatanterahana ny didin'Andriamanitra dia mitonga fisarahanao amin'Andriamanitra. Ka aoka tsika hanaraka ny didy na lalàna izay mipetraka amintsika tsirairay. Ary misy koa ny lalàna amin'ny tokantrano, ary misy koa ny lalàna amin'ny orinasa anankiray, ary misy koa ny lalàna amin'ny ray aman-dreninao na amin'ny fiarahamonina na amin'ny firenena, tsy maintsy misy izany lalàna izany. Ka raha ianao vo tsy manaraka izany lalàna izany mety ho tonga zavatra ratsy na fahasimbanana ny asanao, na mahatonga fisarahana, na mahatonga fahatezeran'ny ray aman-dreninao, mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra koa indrindra ny tsy fankatoavana ary ny tsy fahatanterahana. Satria ny ota dia tsy fankatoavana sy tsy fahatanterahana ny didin'Andriamanitra. Ka aoka tsika mba hankatoa ny didy sy lalàna izay mipetraka amintsika na amin'ny tokantranonao ao zany, na amin'ny iza, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny firenena, na ao am-piangonana, ary indrindrandrindra ny didin'Andriamanitra. Ka ianao zao mahare, zao valim-panontaniana zao, aoka ianao mba hankatoa sy hanatanteraka ny didin'Andriamanitra, satria ny ota hevitsy mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zany, tsy fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka tsika mba samby hankatoa ny didin'Andriamanitra. Dia misaotra antsika izay ny haino sy nanaraka hatramin'ny farany dia mankasitraka, dia samy tahin'i Jesosy aby tsika. Dia omeko ny tompon'andraikitra ny mikro mankasitraka ary. Amen. Amen. Ia, mankasitraka anao rahavavy tondra izay valy ny fanontaniana teo izay mankasitraka anareo rahavavy. Ia, mino koa fa mankasitraka anareo rehetra izay mandre satria dia hoe mandray valy ny tsika na dia efa diso fantatra loatra raha hoe zao avy ny didin'Andriamanitra tsy tokony atao fa mbola miverimberina amin'ny sofintsika foana ilay izy satria mbola misy tsy mankatoa ao. Ia, ny toerana iray rehefa misy nametrahana lalàna na didy dia tsy maintsy misy manondrana foana ao anatiny, ohatra ao anatin'ny tokantrano araka ny teny rahavavy teo hoe tisy tia no atao dia tisy azo atao dia le tsy azo atao misy ny misy manao, izany hoe tsy fankatoavana zany. Ohatra koa zao eny amina firenena iray dia ohatra ndesy akalavitra fa ny firenentsika rehefa misy poto dia misy soratra tsy azo anaovana maloto eto, dia efa hitan'olona zao misy ilay soratra fa tsy miheno an'izany tsy nijery izy vakiny fa mbola manao maloto ihany izy, dia izay efa tsy fankatoavana zay. Dia hitantsika na ny teny didy folo ny didy rehetra napetraka Andriamanitra, ny teny rehetra atao amin'ny Baiboly mba firy amintsika tokoa moa
isika rehetra za koa ao anatiny ny hoe mba makatò ny tenin'Andriamanitra. Fa dia ny mpanohatra ny betsaka, ny mpaniratsira ny betsaka tsy makatò. Ohatra fotsiny zany ny didy hoe didy folo iny dia hoe tsy azo atao mangalam-padin'olona, fa ny fisiny io mihitsy ny vao maika maniraka ny olona hiaraka amin'ny vadin'olona mafy ny fiainana. Dia ny vadin'olona mikarama dia lasa mirona makany daholo ny zatovovavy sy ny zatovolahy, dia lasa mananao foana nefa efa voarara le izy. Zatao mangalatra dia nefa dia manao ihany ny olona dia mangalatra ihany. Izay zao le vadin'olona zay fa mangalatra ihany koa zay. Ina koa be da be ny zavatra andraran'Andriamanitra. Ny aza mizangazanga moa dia tena dia izy fantatr'olona loatra, ary ny fahafantaran'olona zay vao maika mampijangajanga ny olona. Ka eto napetraka amintsika rehetra olon-kendry atreo ny endry ihany no anarin'ny tenin'Andriamanitra, na dia efa fantatrao raha hoe zao ny fahotana, fa ianao zay mahafantatra mihitsy no amerimberenan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao intsony zany fa mila makatò, satria rehefa makatò tsika dia misy ny fahombiazana, fa rehefa tsy makatò tsika dia fahafatesana ao ambadika izay, fahafatesana ny tambon'ny ota. Ka zao lalana fotoana mety zany zao lalana sara izorantsika dia ny lalana efa nisoritan'Andriamanitra ho azy anao ny fidirantsika ao amin'ny fibebahana marina, hizaharantsika hanajanonana hialana amin'io fahazaran-drasy rehetra endrika fahotana eo anatrehan'Andriamanitra io dia mbola mety zany zao, satria izao ny antony hitsundrana ny fifampizarana toy izao dia mba hatsiarovanao tena, hatsiarovantsika tena, satria indraindray manao fahazarana fotsiny, indraindray efa tena tafiditra lalina amin'ilay fahotana dia tsy te hiala intsony, fa mety parazara ozy ianao sy parazara ny hainonao an'ity, fa mety fampatsiahivana anao mihitsy hoe ajanona amin'izay io aok'izay meko anao ny andro ahafanao mibebaka eto amiko, ahafanao manaiky ny fitiavako anao. Zany rehetra zany no anton'izao fifampizarana izao. Ka ho antsika rehetra ity teny fantaniana izay napetraka ity dia ny valiny koa dia ho anao koa izay mba manaka valy dia mba afaka soratanao inavy ny mety endrika fahotana izay miseho amin'ny zanak'Andriamanitra na hoe kristiana daholo ny tena miaina ao anatin'ireo voalaza teo ireo atria olo ao anatina firenena iray, olo ao anatin'ny tokantrano tsy makatò io, fa tsy olona any ivelany ihany, ko efa hoe any ivelany ihany izy ko izay ataony ihany, fa ny ato anatin'ny tokantrano ihany ilay tsy makatò, ny ato amin'i Jesosy ihany ilay tsy makatò. Tena napetraka amintsika rehetra ny teny zany dia averina foana hatrany amin'ny voalohany le hoe fankatoavana égale fahombiazana, tsy fankatoavana égale fahafatesana. Anjaranao ny misafidy ho an'ny tompo irery amin'ny voninahitra, mankasitraka fiainanao naharitra ny hatramin'ny farany, ianao mihitsy no tahina manokana. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen.